Very namana ny mpitisiny mpankafiny moto rehetra eto Madagasikara satria dia nodimandry teo amin'ny fafitopolo taona ny alatsinainy 20 jona lasa teo iradraona mamy fantatra ny be sy ny maro amin'ny fahaizany manamboatra ireny moto ireny isan'ny nampitambatra sy nampivondrona karazan'olona maro ihany koa tompokila fony fahavelona. Nodimandry teo amin'ny fafitopolo taona ny alatsinainy lasa teo itompokila iradraona mamy fantatry ny maro amin'ny fahaizana manamboatra moto. Anisan'ny nampitambatra sy nampivondrona ireo karazan'olona maro ny tenany na ny samihafa finoana izany na samihafa ara-piarahamonina na samy manana ny firenena politika arahany. Manamafy izany ny mpitandrina ao amin'ny FJKM Analakely izay efa niara-niasa taminy nandritra ndraiky amby 30 taona. Hisy ny hetsika izay karakarain'ireo namana mpitia moto izay tohina tokoa tamin'ny fahafatesan'ity ray aman-dreny ity raha ny ambaran'ny mpitandrina Razafy Mamonjy anisan'ny namany mpankafy moto. Tena amin'ny alahelo aloha mila zany fa lasa zany ipata Rajaona mamy ny anarany fa pata amin'ny fiantsoanay azy rehetrarehetra. Izy dia ray aman-dren'ny olona rehetrarehetra izay manana moto fa sady mpanamboatra moto izy mizoky ray aman-dreny. Ka ireo namana rehetra amin'ny moto zany dia mahatsiaro hoe andao mba hiaraka sika amin'izao fahafatesan'izao mba hiaraka iombona farany aminy. Ka ny hetsika atao dia hoe amin'ny fandevenana ara-pitso zany lakamisy io amby 20 no fotoana eo amin'ny aparbe eo amin'ny tranony miara-mainga daholo moto rehetrarehetra dia manaraka ny corbiara dia miakatra ao amin'ny FJKM aparbe famonjena rehefa aveo andevina any Ambohitsiry ka sady antsoavy ihany zany zao andreo izay mety mbola tsy naheno hoe hiaraka sika fa samy mahafantatra avokoa isika hoe ohatry ny ahoana zany monsieur mamy zany ny fitiavany sy ny nation rehetra tamin'ny fitiavana moto teto Madagasikara. Olona tsotra ary niraisin'ny rehetra ho ray aman-dreny itompokila Rajaona mamy. Toko sarotra mandokandoka olona fa dia ny marina sy ny sompony satria tsy ampy ny fotoana raha ilazana momba azy. Monsieur mamy tompoko dia tena ray aman-dreny. Io fitiavana moto io zany nampitambatra olona betsaka io. Mitambatra daholo zany na ny finoana azy satria betsaka ny mpitandrina ohatranay mankafy moto. Misy koa ny mopera tsy afenina fa ny silamo koa misy ny karazany rehetra dia eo mampitambatra koa ny resaka ara-piarahamonina satria na nianatra be sy ny mpanan-karena na ny tanora sy ny zatovo mitambatra daholo eo anatiny. Hainy oranga io zany nampitambatra an'izany rehetrarehetra zany. Asa mety masika ve ny teniko raha miteny hoe tsy mila manao réconciliation fa izy dia nampitambatra ny zavatra rehetrarehetra ary ao aminy izay rehetrarehetra dia manjary miombona sy mifankatio azy ny fitiavana moto. Tsy nataon'ny fitadiavam-bola ity asany ity fa nentiny serasera amin'ireo mpitia moto eto Madagasikara. Ho mariky ny firaisan-kinan'ireo namana mpankafy moto dia ireto farany no niantoka ny fikarakarana rehetra hatramin'ny fandevenana ity azo lazaina andrarezin'ny mpanamboatra moto ity.